Hatramin'izao dia tsika mbola mieritreritra foana ihany hoe Antananarivo no Madagasikara. Farafaratsiny Antananarivo ny fotran'ny Madagasikara. Eritreretintsika hoe c'est le nombril du pays mais andraso aloha. Capitale kosa aloha eto e. Capitale eto. Fa capitale lefa mizatra. Capitale lefa mizaka ny mitseran'ny aina io. Fa capitale fa capitale efa mizaka ny tseran'ny aina. Mieritreritsika miteny ianao teo olana ao anatin'ny tanàna Antananarivo miteny foana aneza tao anatin'ny budget telo ny fanesy n'olaninay dia misy 10 milliards ariary foana ao anaovana fotodrafitrasa eto Antananarivo. Nefa ny région iray manontolo any Androy na any Anosy na aiza dia 2 milliards ariary ny budget annuel-ny. Dia aiza mono tsy hitotony eto Antananarivo daholo ireo olana rehetra izay lazaintsika isan'andro sy dradradradraitsika ireo satria angoniny eto daholo. Dia tsy menatra mihitsy tsika eto miteny hoe 2 milliards ariary anaovantsika jardin botanika eo Ambohijatovo nefa 2 milliards ariary mitovy ny budget hoentin'ny gouverneur anankiray anaovana ny fampandrosoana ao amin'ny faritra izay misy azy. Dia Ambohijatovo no karakaraintsika amin'ny 2 milliards ariary. Tsy maintsy ohatra izao foana Antananarivo ary tsy maintsy ohatra izao foana Madagasikara rehefa amin'ny tanila any amin'ilay commune antsoina hoe Androka dia miteny ilay olona hoe ny budget anay azonay avy amin'ny fanjakana dia 25 millions d'ariary. Commune 25 millions d'ariary. Antananarivo nefa eto mahazo 10 milliards ariary. Ahoana moa no ampandroso an'Androka? Ahoana moa no azo ny ao amin'ny commune an'Androka? Ndraso fa ho avy ihany fa maninona kosa moa? Samy commune Madagasikara, commune Antananarivo. Coucou, salama daholo tsika. Ty ambolohany dia mirary tontolo mahafinaritra be ho antsika jiaby. Androany tapa-kevitra hiteny fa elaelana nidikitika anaty resaka ty sujet anankiray izay tena nanelingelina hatrany fahazaza satria fahazaza izay no nitezaina tamin'izany resaka rasisme zany. Raha vao mahita olo hafahafa fitafy, hafahafa volo, hafahafa volo-koditra noho ny tena dia na reny andevo na reny mpivaritena na reny tsy fantatra tsony maro zany zavatra ny sokajiana an'ilay olona. Lehibe tany anivo tany merina somatsara mihitsy no miteny eto ty fa nisy partia nitezainanay ohatran'izany ary mandainga izay zaza no tezaina nanomboka tany amin'ny ataontsika hoe 1975 jusqu'à tatia zay moa teo 1981 fa jusqu'à tatia 1990 tatia mbola marobe tsika ny zaza no zaza tamin'izany no tezaina tamin'izay fombafomba zay. Raha handeha hanambady na mifanerasera fotsiny na tambola kely mpinamana any ampianarana aza dia efa nahazo an'izany fomba fitezaina zany. Vakiko eto le resaka satria mandreraka be mieritreritra anazy fa rehefa isika ve nanao anazy dia mazaky tsika. Amin'izao misy olona tsy manevateva firazanana, tsy nikitika volo-koditra izaniza, tsy nanontonona volo-koditra n'izaniza nefa lazaina fa mpanavakavaka. Foronina izao karazana tsao isan-karazana zao aratsiana foronina zavatra tsy nitenenina, zavatra tsy nataony akoriny dia foronina ankahalana anazy, ankahalan'ny rehetra anazy. Mialatsiny manokana fa hotonoko Monsieur le Vepan Avakandro Christian. Mbola tafiditra ao anatin'izany président ny Assemblée nationale, président siteny efa teo ihany koa somary nandalo kely teo fa somary tsy dia tena tsy dia niady mafy angambany izy na somary nangina angambany izy satria ainy ny efehan'ilay zavatra rehefa avy eo Madame Eliana Bezaza. Reny olona reny surtout Avakandro Christian zany, Vepan Avakandro Christian, foronina daholo zao rehetrarehetra zao, zavatra tsy niteneniny, zavatra tsy navoaka ny vavany, zavatra tsy mipublieny.
raha ohatra ka manana an'izany preuve zany nareo hoe niteny izy hoe tsy mila hoentiny merina makatsy makaroa avoay kely le proof azafady za mba te ahita merina mitovy aminareo a te ahita na iady tsika na ho tsy ho tianareo mandrakizay ary a na misy fianakavia kokoa tafiditra ao anatin'izany na misy namana fianakaviana sy ny karazany a za efa namoaka pub teto a za na tsy ho alevonareo any amin'ny fahasandrazanareo tsy problème na tsy hody any tsy problème fa tsy avelan'ny olona manamaimbo tanàna milevona foana ny anarako rehefa maty a zay tsy midika akory zany hoe fankahalako ny fokona amin'ny firazanana ny aviko fa le toe-tsaina mila manamboatra tsika averiko foana le hoe mila mifanady tsika mila manaiky ny fahasamihafantsika fa io fahasamihafantsika io tompoko arena lehibe tsy hitanono antsika malagasy ary io na tonga ny vazana metraka ny zarazara ao anjakana io fahasamihafantsika io de nanaiky tokoa tsika nitengena amin'ny vazaha le toe-tsay le nitengenany an'izay zarazara ao anjakana zay le fahasamihafana zay arena be antsika malagasy resaka lalàna kely a tamin'ny 1973 a no foanandramanantsoa ny ordonnance numéro tamin'ny alalan'ny ordonnance numéro 73 014 sy 73 015 ny autonomie ny budget provincial ny autonomie provinciale tam'izany zany nefa tokony trotra ny tany amin'ny province fa ngamba ry zareo ny eritreritra fa mety atsara zavatra ny vangongono ny pouvoir ao Antananarivo ny vola ny pouvoir ny arena rehetrarehetra ao Antananarivo ny eritreritra an'izany angamba ry zareo de nangina fa fotoana kosa ngamba zao antena mba gaga hoe ny festival de baleine ny Antananarivo natao ny ouverture ny maison de inona nanarana izy iny ty produit misy any avarabaratra ty maison de vanille atao any Antananarivo zaka jiaby ty départ any Antananarivo tsy haiko hoe le festival de baleine ve atao eo Anosy sa atao eo Maremasay satria ohatrany tsy lalina tsara ikopa anaovana an'izany na tsy haiko renirano mamamba ohatra mbola tsy lalina tsara anaovana an'izany fa na Anosy na Maremasay misy an'izany zany eo de ohatran'izay koa le maison de vanille misy aina Antananarivo ve ny zany mikarakara an'izany vanille zany manomboka izy nambolena jusqu'à izy ny karakaraina tsiraikiraiky ampivadiana tsiraikiraiky ny lasy vavinazy vao miteraka ny singana vanille anankiray iny fa any ataony maison de la vanille zany ve de rariny normal zany zareo raha mba mitrotra kosa ndray mitoraka ty mitaky zay fahafahana ife ny faritra misy azy na ara-bola ara-toekarena sy ny rehetra fa tsy hoe anao WC public ry zareo aty Majunga na anavaony hôpitaliny ry zareo any Diego na any fa any zao vao nisy faritra anankiray vao nahitana vaovao androany hoe teraka kambana le ramatoa fa nohony tsy kambana telo de nohony tsy fahampiny nety manana tao amin'ny hôpitaly na tao amin'ny fitoeram-pitsaboana de maty le ramatoa le zaza avitra ihany fa nohony farerahana satria niady rery le lasa niady rery le ramatoa raha tokony nampiny fitaovana sy ny zavatra teo ampelantanany dokotera de maty le ramatoa tsy avitra any zany zao le zazakambana anankitelo lasa hitetavana fanampiana eto amin'ny Facebook sy any amin'ny fitondram-panjakana satria na anamboatra ndreny CSB andreny ara le commune anankiray any Alabrosy any ambanimbanivohitra any de tsy maintsy angataka any Antananarivo iresaka an'izany région mielaka zany tsika zao 3 andro vao tonga any na 2 andro izay rehefa asara ny andro ohatra misy herinandro mihitsy raha mandeha any amin'ny toerana sasany ao amin'ny région iny fa arena tsy arena ao amin'izany toerana zany iresaka an'izany tsara tanàna zany tsika fa raha mbola toerany tombony volamena zany tsara tanàna zany firy andro vao tonga any rehefa asara ny andro rehefa fahavaratra hoy tsika
dia na ny karakaran'ireo an'ireny tanànany sy ny lalana kely madinika ao amin'y zareo na ny fanatsarana fotodrafitrasa misy any aminy izay tokony afaka iengaviana amin'ny commune izay ao amin'y zareo na district misy ao amin'y zareo dia tsy maintsy angatahana any Antananarivo. Ny ao Antananarivo nefa ninona problème voavao satria misy ao daholo ny solution. Dia anao scanner ianao etsy ananetsy, dia anao izao ianao etsy ananetsy. Fa ny etỳ amin'ny faritra tompoko dia fahoriana, fahoriana. Faly ery tsika hoe andeha hanao vacances dia andeha akany amin'ny province aka moromoron-dranomasina fa mijaly ireo any. Mijaly ireo any. Ataonareo fimehezana mahita reny misy kotrilaka kely, misy tsy voatsabo mbola kely dia efa zara. Mijaly ireo. Tsy ampy fanabeazana, tsy ampy fitsaboana, maro be zavatra tsy ampy an'zareo satria fehezina ny Antananarivo daholo le tombontsoa tokony hositrahan'ny faritra. Dia izaho mangataka tsy tiako izay fitiavan-tena izay. Inona nga ny olona antsika? Eto izaho miteny antsika malagasy iray. Antananarivo izao mitaraina fitreka aty daholo olo jiaby. Normal raha fitreka ihany olo jiaby. Ao daholo ny tobon'ny arena, ny fananana jiaby misy a Madagasikara mifitreka Antananarivo ao. Any ka lasa ny olona mitady izay sitrany ahay. Any ambanivohitra ianao, na hifofotra amboly ohatrany ahoana ianao, na lalana hivoahan'ny vokatra tsy misy aty, na ny toerana mba hitsabonao tena sendra marary tsy misy, na manahirana, na zarara misy mpitsabo, na zarara misy fanafody. Ny toerana mba hiampianaranao ny zanaka izay izao tamin'ny confinement nandeha nidina tany ambanivohitra. Fa ny niveau d'étude n'le zaza any na tonga anay rehefa vita ny confinement lasa miverina aty amin'ny vila nefa ny vonona zao mihitsy andeha amboly, andeha hikarakara laborosy. Fa toerana laborosy nandehananay tamin'izany nefa laborosy ambanivohitra misy arena, misy zavatra mety trandrahana marobe. Fa niverina niakatra villa zahay satria na ny sécurité tsy milamina, tany lavitra andrina, fampianarana ny zaza manahirana. Lasa miverina tsy fidy niakatra aty amin'ny villa. Ohatran'izay mahazo ny Antananarivo lasa surpeuplé. Satria nahoana? Satria tsy avela miparitaka le fahefana fa mitambatra ao daholo na ny ara-bola aiza mora angaka fidiram-bola kelin'ny commune aty amin'ny faritra aty mila anaovana tatitra sy versena ny Antananarivo, zany ve dia mba rariny? Dia raha mangataka tamberim-bidy zahay aty amin'ny faritra, dia raha ohatra demandena lalana 500 mètres efa mandeha roa taona zay vao valy avy any Antananarivo, demandena fanamboaran-dalana, tsy fanokafana hoe lalana vaovao fa lalana efa teo avozina. 500 mètres, 1 kilomètre, roa taona vao mivaly avy any Antananarivo mifangatahana iny, zany ve dia mba rariny? Fa raha izahay no raha le faritra no mitantana ny vola, miditra sy mihodina eo aminy, mora ho an'ny vahoaka ny faritra ny anara-maso hoe zany inge budget mihitsy amintsika, zany ne zava-misy ato. Dia mihena amin'izay fa mezatsiny ny fanjakana fohy be. Fa hitodika aty amin'ny faritra misy azy tsirairay, ny olombelona tsirairay, ny malagasy tsirairay. Izay zany ny angatahany zareo. Voalohany ny anafoanana an'io ordonnance navoaka tamin'ny andron'ny Ramanatsoa numéro 073 63014 sy 63015 io. Tsy hitako izay olana amin'izany. Tsisy resaka ady foko zany ry malagasy. Ry malagasy tiako, avako tiako. Tsisy resaka ady foko zany. Fa mangataka fahafana zany tsy midika miady.
Zanakanao rehefa lehibe mbola kely izy aloha de lehibe azinao ampanaovinao tata izy de amenao sakafo izy de ampianarinao izy sy ny rehetrarehetra. À un moment donné anambady izy hivoaka, zany hoe angataka fahaleovan-tenany. Midika ve zany fa niady tamiko izy raha nangataka amin'ny fahaleovan-tenany handeha anambady na handeha hitokantrano? Tsy hany mihitsy ny dikany. Oui, mijanona ho ray aman-dreniny raha mbola eto de manara-maso, afaka miteny raha misy hitako fa tsy mety, afaka manitsy afaka manara-maso ihany koa hoe so de mivilana any amin'ny lalana tsy tokony ho izy de mba mananatranatra madinidinika eny, fa tsy hitatana ny ao atokantranony na nde hiteny an'le zanako mihitsy hoe le karamanareo isam-bolana alefaso ty amiko zany mitatana anazy. De vaky ny kapilandreo mivady, tsisy kapila hinanana tsony reo mivady de mbola ty aminah manao demande le andefaso volia fidaranay kapila vilia. Afaka roa taona valiko iny fangatahany vilia iny, ka raha vilia telo nangatahany taty aminah, budget pour vilia anankitelo nangatahany taty aminah, budget ana vilia anankiray ny ameko anazy any. Zany ny zava-misy, zany tokony mba ahatonga sainatsika malagasy. Ary zany anentanako atsika ty amin'ny faritra miraisa saina, ianareo amin'ny faritra miraisa saina, miraisa ino. Za tsy mampirisika mihitsy hoe mediva foko atsika io fa tsy possible adipoko zany. Efa ny fanambady fanambady ny foko makaty sy makary de ny taranaki ny foko efa mety isehiny koa nanambady foko hafary. Zava-misy zany, zany zava-misy iainatsika am'izao ka tsy possible le resaka adipoko. Fa io zavatra resahako io zany resaka ampatanjaka ara-ekonomika, ara-sosialy ny faritra tsirairay avy mba tsy hitambesarany be loatra ao amin'ny centre ao Antananarivo, mba tsy ho surpeuplé ara-olona Antananarivo ary tsy surpeuplé fotsiny amin'ny resaka hoe ao daholo zany, mba ho afaka zay fanenjehan'izay hoe tazomnareo daholo ny arena sy ny karazany, tsy mba empaka ve nareo Antananarivo amin'izany. De amin'izao rehefa mihirahira, rehefa miady mafy ry zareo amin'le resaka province autonome na province tsy haiko tsony zay ilazana anazy eo, misy karazany maromaro. Fa rehefa miady an'izay fahaleovan-tena an'izay ve le zareo amin'ny faritra de lazaina fa mpanavakavaka, de lazaina fa tsy tia merina, lazaina fa tsy tia an'izao. Mialatsiny, tena mialatsiny fa tsy mety amiko le toe-tsaina. Raha manatsona anao an'iny décision iny na foana ny pouvoiran'ny côte de miady am'izay le côte zao avereny le pouvoiranay aleo mba hitatananay anazy satria efa nianatra ry zareo talory zareo lazaintsika fa tsy nianatra, fa nianatra ry zareo, manana intellectuel reo, manana diplômé reo, de efa nianatra izy de efa hainy zany hoe aika izany ny fandehany. Alors averenao ty aminay am'izay fitantanana ny faritra misy anay. Inona ny heloko am'izany? Tsy hitako. Andeha kely eny am'le resaka grevy ao Antananarivo hoe makatsy makaroa GNZ sy ny karazany hita efa nisy sarina voaka koa any misy miteny hoe forcena hitovy fotsiny reo olona reo, tsy forceko hitovy izy reny fa olona ray iny fantatro iny vehivavy iny, fantatro, tsy tena hoe inona ny asany na inona ny ahoana nahafantarako azy, fantatro loatra iny vehivavy iny. Efa ela de zay de fanakanana fahitako an'le izy zany fanakanana an'le concertation nazy aridany assemblée aridany zao fanjakana tsisy andro ijoroany zany tompoko de tsy fanjakana ny anaran'izany. Andeha hizara sesitsika CST sy ny CT sy ny karazany de etotsika teteza mitatra 5-7 taona zay ny tedavitsika de mitondry président Mikael de hoahonga atsika indray de hitady iza indray tsika de hitady iza indray de eo mihitsy le teteza mitatra eo. Za aloha mahita fa raha tena te hiady an'izay budget na province autonome zay zany sy ny karazan'izay président Mikael io lalana, za mahita an'izay io sisa lalana
fa afaka an'io mandra-piona indray dingin-drambo indray ny club 48 sy ny karazany mandra-piona mampamangy e za manantena tsony inona ty isaky ny teneniko teo le resaka grève sy fanadalana olo Antananarivo io de mihetsika mafy ry TMH de mihetsika mafy ireo compte fake ny rifirongony sy ny karazany de tsy tonga saina ve raha hoe tena mbola vraiment les jeunes Z tokoa ve nareo mitarika reo de tsy tonga saina ve nareo hoe tena nitengenandry zara le izy de naloto le hetsika de lasa misy voasambotra lasa misy ohatran'izao oui satria nareo tsy mitandrina satria nareo tsy stratégie manana zavatra takina nareo ok marina rariny ataovy ohatran'ny tsy haiko ny ilazana anazy efa avy nyteneniko teto tamin'izany fotoana zany manaovanareo conférence anareo manaovanareo pré-concertation anareo andeso ny vetikevitra anareo hoento any aminy mino fa tsy nanidy varavarany zany colonel Mikaela zany président Mikaela zany hoento any aminy anatero ny assemblée nationale anatero zay hitanareo fandrom-panjakana misy eo de anatero président Mikaela ataovy resaka fazy carte sur table fa rehefa kidy nidina an-dalambe efa zavatra hafa zay de jereo reny olona karazana contre-rehetra mitaingina anareo reny faly mihitsy le nedivana teo hoe alefa rajoela sy ny karazany faly mihitsy ry zalamy zao hoe ha isokatra ny lalana ho avy amin'izay ny ny CENI communauté non ny izy ty SADC ny communauté internationale tsy haiko ninona reo any ivelany milaza mpanelanelana sy ny karazany reo ha naonganareo le teo de tsy mety aminareo le teo de niongana de namety de mipetraky ty anankiray ty de mbola tsy mety aminareo koa ty anareo manamerta bon mivoaka indray le ni de isy olona karazany hafa indray taingina eo de za miteny anareo fa eto-tsika histoire et géographie mandritry ny 20 taona ho avy tsy hisy fandrosoana zany hiady ino hiady sezan'olo tsiraikaraika fa hery zony tsy nahazo poste ministre de hitarika fokon'olona eny an-dalambe fa maninona la vela mandeha le concertation nationale régionale et tout ataovy ny pré-concertation anareo andeso ny vetikevitra anareo hodinihana any amin'ny concertation nationale rehefa tapaky ny rehetra any amin'ny concertation fa horavana reo andry mpanjakana rehetrarehetra mijoro reo de ravana ne io e fa tsy nareo vovongan'olo ray roa telo tsy haiko ny ilazana anazy za manokana tsy mahita tombotsoa anatin'le izy na rava io na tsy rava za manokana tena tsoroko zay manana ny antom-pivelomako koa manana fiaina koa tsy io ny velomako fa empaka ady empaka korotana za kosa mahita hoe mba misy mandeha ihany fa tsy hoe zay zao raha findra trano anao manao déménagement ho an'izay olona mpanofa trano zany fa tsy tompona trano ianao manao déménagement tompoko ray volana ianao mamindramindra ny entana io ihany aizy ty après un mois ianao vao mahita hoe ohatrany efa metimety kely deuxième mois ianao mbola mahita zavatra kitihana eo foana tranonao ary zay tokantrano ray fa tsika ty miresaka firenena ray manontolo pendant 16 ans no pitehana io firenena io tsy nanao fa tsy nitroka ny arena teto tsy nanao fa tsy nanapotika zay olona nitondra teo pendant 16 ans firenena no pitehana nandritra ny 16 ans no ndeha ho arafitra fa ny fotony vitantsika ao anatin'ny 5 volana satria mpanao miracle mon ami le président antsika zany loatra ny atao rehefa zatra le miracle mon ami toriteny makatsy makaroa amena de mahasitrana cancer amintsika atao Madagasikara azafady am'le pino manana ninoko koa mantsy fa ny atsika atao amena de mahasitrana cancer dire amène sur Facebook ça guérit les cancers de zao vokany lasa mana tena miracle hatrany amin'ny fiainam-pirenentsika zavatra tsy logique tsy possible
zay fa somary lavalava mankasitraka anao a nanaraka hatramin'ny farany a dia mirary soa ho antsika mianakavy engane iny zavatra nyteneniko iny tsy hitondra ady ndray fa mba hampisaina antsika rehetra mijaly ny aty amin'ny faritra aleo izy mba hivelona amin'izay rasoa. Bonjour malagasy ry manontolo avako jiaby aketo za mbo miangavy zalahy atsika jiaby na vezy na Antananarivo na Antananarivo na Vavaratra na Vadego na aiza era ny Madagasikara zavatra fiangaviako indrindra todiky indrindra zaho amin'ny namagna avany Avaratra indrindra anao zandry agny manao ambasady moa volagninao anazy many Maurice atsika jiaby samy mangataka ty fagnovagna rafitra de ny état fédéré miangavy zaho aza avleonao le hoe terme bourgeano makaty bourgeano merina sy ny Antananarivo sy tarany tsy zany tadiavitsika fa hoe fagnovagna rafitra fédéraly zay ihany zavatra tadiavitsika tsy ilaigna resaka foko keto tsisy olo tokony hiady karan'izay zegny teko tongavagna amitsika jiaby Vadego agny volaza nareo mivolagna raiky bourgeano reo mankaty bourgeano reo tsy bourgeano problème antsika fa le rafitra zany alefa eran'ny Madagasikara ny fahefagna rehetrarehetra samy mahazony tokony ataony tokony vitany ny faritra jiaby fa tsy avangogna Antananarivo ny fahefagna jiaby ny fahefagna rehetrarehetra tekoragny amin'ny na vola na ino aleo andeha amitsika amin'ny faritra mamy faritra anazy ny olo jiaby fa tsisy resaka adimpoko mihitsy aketo tsisy tokony idirana adimpoko aza asigna resaka foko le izy fa resaka hoe fahefantsika mitrandraka sy mitrandraka sy magnano moa zany teko tenena hoe migérer ny zavatra ny faritra misy antsika zegny ny tanjona antsika fa tsisy resaka hoe anao bourgeano Antananarivo tsy zay ka mivolaiza nareo amin'ny resaka hoe milazana oto adimpoko io amin'ny resaka foko tsy hoe adimpoko fô resaka foko karaha zegny koa anao zandry Antananarivo ty za mbo miangavy anao zandry aza asigna le teninao hoe milaza olo vendragna io tsy mampiasa tidoha fa io mampiady io na olo ka misy olo akaikinao akeo hoe milazainao fa anao vendragna anao tsy mampiasa tidoha ho tezitra mokolo ataonao zay zandry tsy mety miteny an'izany zandry mivolaiza mivolagna zany ka aza miteny an'izany tsony anao rehefa miteza eto fa tsisy olo vendragna zany raha ohatra ka lazainao hoe vendragna le bandy avy amikoty dikazany ane vendragna koa ny olona Antananarivo koa satria izy olo le diplôme azony avy tamikoty ka ny Antananarivo tao nangalagna anazy ireny nagname tamin'ny université Antananarivo nagname diplôme io ireny validé anazy dikazany vendragna koa zany Antananarivo satria nivalidé le diplôme ka aza magnano olo vendragna zany fa mitovy olo jiaby samy nazy diplôme tamin'ny université Antananarivo tao na avy amikoty izy na avy aiza misy anazy na avy aiza misy anazy tao ihany nagnazo le diplôme dikan'izany tsisy olo vendragna zany fa mitovy foana ka aza magnano olo vendragna zany zandry tsy mety zany oka atsika za aloha sur 100% za fa adimpoko zany tsy misy Madagasikara olo gasy nianatra jiaby zao tsisy olo vety hoe andeha hiadiady famono zany tsisy an'izany za ty miteny aminareo za boka Tamatavy fa za miteny aminareo fa 90% ny grossiste Tamatavy ao na izy olo voafendy rantsoa na olo merina Antananarivo afomba hoana moa zany andeha ndroahanay miala kely tsy possible zany tsisy an'izany fa zavatra tadiavagna de hoe ny faritra misy anay zahay migerer zavatra jiaby nanjika amin'ny toerana misy anay zay ihany tsisy resaka fagnavakavagna ty fanavakavagna ty tsisy an'izany zanako zao manapadolo va Antananarivo nefa za olo be tsy misaraka de fomba hoana andeha agnelikiliako karahan'izany tsy possible zany ka engany antsika jiaby mba samby hanampagnaty tsy teniteny resaka foko fa resaka rafitra ny tiantsika hovagna aketo misaotra to bon tsy lava resaka fa tonde vatantsika koragna
ny resaka atsika makasika ny état fédéral, makasika ny décentralisation. Ho antsika influenceur, ho anareo influenceur zay mpagnano vidéo makasika ny fangatagna tombotsoa ny amin'ny province, état fédéral sy ny décentralisation. Averiko ndraiky ho an'le olo influenceur mpiady zo sy mpangataka mitaky zo ho antsika province mba ho zarazarana anjakana fa tsy ho fanjakan'olo tokana ny bureau mpanjakana zay misy eo Madagasikara. Point araiky zay za de miombokevitra aminareo amizay fa le tsy ombonako hevitra amitsika de zao zavatra tsotra ary point araiky maventy be. Kofa angataka ny décentralisation atsika vahoaka malagasy na merigna na côtier, oka re tompoko mba tsy asina resaka foko-piaviana na io merigna na io côtier fa tsy isaka miteny antsika agnaty Facebook ato de hoe zareo ampivoan-tany, zareo côtier, zareo merigna, zareo côtier, zareo merigna. Matetika ataotsika hirahira zay zavatra zay, nefa zavatra tsy tsapatsika de manakorontagna saim-bahoaka ary miteraka ady foko isan-karazany. Zay zavatra tradradradraitsika agnatin'ny réseaux sociaux, zay zavatra tenitenentsika agnaty réseaux sociaux zay de miteraka ady poko, miteraka ady ho an'ny vahoaka malagasy samy malagasy. Fangatanany nataoko tamin'ny omaly rehefa hiady antsika hiady nareo, surtout nareo influenceur magnano vidéo, ambilao fanonontononona merigna ndraiky côtier agnaty vidéo. Zao moa tsy mahay zany merigna mipetraka Antananarivo, côtier mipetraka amin'ny sisiny tany, hain'olo zegny. Fa tsy atsika génération aty afara andeha ampikorontagna, andeha hiteraka savorivory, merigna e côtier. Parenthèse kely raha tadiditsika tsara angamba tamin'ny fitondrana zay nisy tany aloha tany tsy tononoko iza. Fa nalaza be mihitsy ity resaka ty hoe zay tsy mahay miteny lagnanana, lananana de ho tapandoha de voasage de gadraina satria hoe ampivoatany no mitondra. Parenthèse kely nenazy de nianatra teny merigna daholy hatramin'iza madinika tsy azo miteny hoe raha misy magnontany de misy magnontany anao lagnanana sa lananana, zay tagnatin'izany. Lananana fa tsy hoe lagnanana. Zany hoe raha vao miteny lagnanana zany anao de be tsy misaraka côtier anao zay, raha vao miteny lananana anao de ampivoatany anao zay. Tianareo ve iverenany zavatra karan'izany amin'ity nosy efa mikorotana amy tsy tongana ambony ambany ty? Stominareo lakolosy. Bon, parenthèse kely igny fa ny raha tiako ambara atao fô vidéo nareo. Samia magnano vidéo, samia magnano vidéo araka zay fara fahaizany magnazava. Fa aza manontonona foko-piavian'olo. Zavatra tsy agnaty lohantsika de zao. Ny malagasy ankehitriny de tsy tokony isy fizarazarana izany tsony satria efa misy merina manambady an-tandroa. Za zao mahita an'izany, merina manambady an-tandroa. Be tsy misaraka manambady merina manambady Olova Tiliara, Olova Antala manambady merina. Ka ino mbola tsinitsinjaragna isam-poko merina be tsy misaraka, merina be amina zany hors sujet. Mbola veriko ndraiky sujet le tolatsagna le sujet raha iady an'le décentralisation atsika vahoaka malagasy. Sady en plus antsika vahoaka malagasy de managna lehibe mpitondra antsika. Fa asakasaka anareo raha hitsako alohan'ny vazagna anareo. Managna mpitondra atsika, managna filohan'ny fanavozana atsika, mahafantatra tsara ny mahay ny zavatra tokony ataony. Fa tsy antsika andeha hagnano vidéo isaka réseaux sociaux hagnano vidéo mampikorontagna sainan'olo, mampikorontagna fiaignan'olo. Fa raha mety fangatagnany ana maro faiko olo tsy tiany vidéo ty, ary maro olo tsy mankasitraka ny vidéo ty, surtout antsika côtier. Antsika côtier samy côtier ihany no mifanenjika agnatin'ity Facebook ty ato. Marigna zany, raha marigna zany.
côté samy côté no mifagnenjika, mifamono, mifamosavy, surtout à Maurice eto. Eno tsara teneniko zany. Atsika côté tsy mankatia merina. Anefa atsika samitsika tsy mahay mifankatia, mais amin'ny fomba ahoana itiavan'jareo mpivoatany atsika avy amin'ny sisy tany. Raha atsika samy atsika miady an-dragno, atsika samy an-dragno miady. Miveran-tegna atsika, atsika samy atsika no miady. Atsika samy atsika mifamono. Atsika samy atsika mifagnenjika, mifagnasagnasa agnaty Facebook ato. Averiko ndraiky, tsy mbola nisy mihitsy tato hoe merina andeha hipibasarana côté, andeha hagnenjika côté, za mbola tsy nahita an'izany. Fa presque za mijery commentaire atsika ato, côté samy côté mifagnenjika. Ala agnaty saignanareo merina zany olona avy Antananarivo re tompoko mahay mandray olona sady olona tsotra no mahay mandray olona. Mahay mandray olona. Za avy tantala za ty. Misy merina antala, mipetraka manambady antala. Avy ta Sambavy za, avy ta Fianaratsoa, raha province jiaby io ahitako merina, ahitako côté. Fa ny merina re tompoko mahay mandray olona ary mahay mifankatia. Fambilanareo koragna merina ndraiky côté, merina ndraiky côté agnatin'ny Facebook ty ato. Tsy mampandroso zany. Zavatra tetikasa tokony hampandroso ny vahoaka malagasy ny tokony voizitsika ho anareo influenceur. Fa aza magnaratsiratsy karazan'olo, aza magnenjika karazan'olo, aza magnenjika olo. Fa tsy hainao ny vadibadiky ny fiaignana amaray zanakanao mety anambady merina. Aminao tsy ambonin'ny tany eto mandrakizay. Zanakanao mety anambady merina. Na anao tsy tia merina, zanakanao anambady merina. Ho atsika mpivoatany, mety atsika mety anambady, zanakatsika anambady côté. Fa tsy tsara reo tompoko mifagnenjika fa andao hifankatia atsika vahoaka malagasy. Zavatra azo tsinjaraina isaparitra zany fitondram-pahefana zany. Fa tsy hoe ho an'ny Antananarivo rery na ho an'ny Tomasina na ho an'ny Majunga afaka zaraina zany. Donc atsika manana mpitondra, manam-pahaizana ny amin'izany. Atsika mikapokapoka, antsika mikapokapoka agnatin'ny réseaux sociaux ato, tsy manana fahaizana ary tsy manam-pahaizana mihoatra an'ireo mpitondra reo. Misy olo nianatra resaka politika zany hoe misy olo politicien afaka mandinika an'izany resaka décentralisation zany sy ny état fédéral zany. Fa atsika io tsy misy manana diplôme resaka politika ary atsika tsy mahay resaka politicien. Matoa ny mpitondra taloha tagny tsy nahavita anazy io, misy antony eo. Bon, afotiko parenthèse ho an'izay faly mijery vidéo ty, ho an'le tsy faly mivadika page hafa izy, ho an'le olo misaigna sy mandinika mieritreritra mahafantatra ny fahamarinany sy tsy fahamarinany, de apetrako eto le vidéo ty, mazotoa mijery tompoko, mazotoa mihaino. Bonne journée olo jiaby, amin'ny magnaraka koa. Veloma tompoko.
ia magnano mbola tsaratsika jiaby nanjaraka raha mipodipody matetiky eto za amin'ny ty koragna resaka état fédéral ty ny koragna amin'ny vidéo aminareo eto azo ro zavako aminareo ino ma antony magnapodipody zao matetiky eto tanao za matsapa tanao mitsika Diego resaka Diego volaniko eto atsika tanàna karaha nanjary tsisy olobe manana crise amin'olo maventy manana crise amin'olo manam-panahy atsika Diego tsy haiko zo asa politiky nataondry Joseline ambany loatra nanjary olom-boafidy ao tia mikaokao itry magnasasa olo magnaraka lalabe igny asa igny doko nizy aminany je sais pas fa manana crise Diego tsisy olo maventy mba mivola voilà donc zegny avian'izao ty zabako ry ambassadeur Gaio tsy magnambany areo zany ko Ismail Barabasy tia tanindrazana tia Diego olo aby regny momedy kibondava ndraindray kalikaly tsy mamasaka loky aby magnazava aminareo ino atao état fédéral soeky satilary maevo aby izy magnambony vidéo to magnazava amitsika satria manky olobe Diego manjary mandray andraikitry io zay mba tonga zaho miteny zava meranareo meran Diego za tsy mbola tsy miasa fa ny fahendrena ma olobe tsy hitako ny olobe zegny tsy an'olo vato mafana ho any zanany tokony an'olo ny tsaiky amin'ny lalagna tsara zegny ny olobe voilà fa nefa ino zava-misy igny izy apetrako ary koragna araiky zay mahatonga za mipodipody matetiky mandray anjara zaho amin'ny fampatsiahivanareo zany boka afara tanolo boka afara taloha karaha ataony Tananarivo aby igny zabaka alovagna ran'izigny général Philippe Désiré Ramakavily mampianatra tsaiky ny Tananarivo izy amin'ny fomba anazy amin'ny fombandreo amin'ny intérêt-ndreo izy mampianatra vahoaka ny Tananarivo mandraindraikitry zegny izy fa nitsika ka ohatry magnaraka lalagna zegny haindro bon igny apetrako io igny fa resaka état fédéral zegny idirantsika maro manoatra aminaka hoe mba zavany ino tombotsoa azo amin'ny état fédéral karakory ataony rafitry ny zo bon ny rafitry ny zo matsika zo mbala andalagna ampananaovagna izy zany hoe mbala tsy vita izy fa mbala volovolaitsika ikoragnitsika amin'ny concertation nationale ny fomba irabegna izy igny satria amin'ny firenena anankiray baka amin'ny firenena anankiray ny lalam-paharoena farany zavatra saripady io zegny mitondra firenena io zavatra farany ambony amin'ny lalagna karazana lalagna jiaby maro karazana lalagna ziska amin'ny code de la route mbala lalagna fa ny lalam-paharoena no farany agnabo ke atsika zegny tsy maintsy amboaritsika tsendriky ny lalam-paharoena dia tsy maintsy ka amboaritsika ny lalagna mikasiky io état fédéral io hatram'izay mbaka atsika natamo 91 zegny voilà rehefa misy référendum zegny tsy maintsy miditra amin'ny référendum atsika rehefa misy référendum oui non io zegny référendum tsika hatram'izay fa zao zany misy lalagna tsara satria ifidy constitution tsika na afidy constitution fédéralisme na constitution une pouvoir centralisé ary hoe zegny constitution na mety ho telo koa aza mety ho telo fa mbala tsy haintsika fa tsika mbala andeha concertation nationale fa za ndraiky koragna aminareo hoe matsara le état fédéré satria za mipetraka amin'ny firenena Suisse agnarany mampiasa io état fédéré io voalohany amin'ny resaka ny fomba ohatra boka amin'ny état fédéré afatsika magnamboatra lalagna miady amin'ny fombatsika rehefa petraka état fédéré io dia arakaraka kolotsaigna tsika Madagasikara samby hafa kolotsaigna tsika tsy mitovy dia amin'ny alalany fanjakana amintsika état fédéré mahafaka magnamboatra tsika lalagna miady amin'ny fomba mampagnano atsika tsiraikiraiky isaka le faritany
Zay zavatra anisany tombotsoa raiky. Ohatra amitsika any zao ty. Karaha ataony amitsika any, tsika mivadiky mankory. Fa tsika tsy tsy matana olo tarimiko mankory satria tsy lalagna mandrara zegny. Tsy hoe tsika ndrara olo tarimiko mankory fa azo arindra amin'ny alalan'ny lalagna ny fomba fitarimigna komankory. Voilà. Ndraiky jusqu'à zao io zegny ambibe nanjary rovan'ny komankory ny Tananarivo. Zay zava-misy am'izao fotoana zao. Ka zay le tsara état fédéré, atsika tompony mahay raha mety amitsika, atsika tompony mahay raha tsy mety amitsika. Ny ara économique. Vola fona te volagny zany. Amin'ny fanjakana centralisme ty. Atsika agny no misy ireo vokatra reo. Atsika agny no misy ireo hetra agny. Agny no mamory ny hetra. Ny raha misy apangaina Tananarivo aty tsendriky ny hetra jiaby. Mbaly ireo koa misafidy hoe 0% miagna ary. Misy 11%. Zegny hoe andraka tsy mavely tegna ny commune jiaby. Sahirana n'olo jiaby. Voilà. Fa koa io ny état fédéré dia atsika mamory hetra. Raha ny état centralisme ty mivolagna hoe 12% no hetra mipody any amitsika, mety atsika vadikitsika le raha zegny. Ny tsika ataontsika hoe 88%, nataontsika hoe arakaraka fizaratsika izy ao zay karaha ataony en Suisse zegny misy ny communal, misy ny cantonal, misy ny fédéral amin'ny hetra fenao agnatin'ilay pourcentage. Mety ampetrapetraka atsika tsara hoe ny commune ohatra zao mety apetraka atsika na 60% aza na 70% ny commune satria io ny boan'le raha. Dia apetraka atsika amizay koa ny faritany asaontsika hoe na région fivolagnana izy amizay fotoagna zay, je sais pas. Région ataontsika hoe 15%. 8% ohatra miagna rabe arakaraka calcul atao miagna fanjakana folobe ohatra raha blanco zay. Zay le matsara izy de amizay fotoagna zay ny ataontsika hoe mpitondra amitsika agny mbanagna vola ampiasaigny. De ho isy koa zegny karazana hoe parlement anivon'io fédération satria ho isy ny état fédéré Diego, état fédéré Tulia, état fédéré je sais pas moi ino agnaran'igny Majenga. De ireo ny manapaka, ireo managna député ndreo karaha tamin'ny province autonome nisy natao conseil provincial. Fa marobe zegny mety agnaraka mety atao zegny karaha ataony amin'ny Suisse eto misy ino fivolagnana azy, misy conseil d'état fivolagnandreo azy, raha karakaraha zegny. Dia azotsika ampiaragna raha jiaby zegny. De eo amizay fotoagna zay tsy tara eky efa napahan-kevitra misy raha ilayntsika. Dia voilà. De tonga fa voatapaka atsika samby atsika. Zay le matsara ny état fédéré. Izegny tsy voatery hoe kadoso amin'ny fanjakana fohy be raha jiabijiaby. Mety mikorana. Mety misy raha karaha zegny apetraka atsika fanjakana fohy be, raha karaha zegny no raisitsika ty. Ohatra zao ty ny budget provincial dia izy magnefa mpiasa-panjakana asa ta mpiasa-panjakana dia budget provincial magnefa izy. Voilà. Raha azo atao tsara. Ny décision provinciale manapaka ny mpiasa-panjakana ilaigna. Zay état fédéré atsika tompony mahay erany raha misy raha anagnatsika. Amin'ny lafiny sosialy zava baka karakory ataony amin'ny centralisme ty mpampianatra any Tananarivo mpampianatra ndraiky mpampianatra any Nosy be ohatra fo alaiko ty samby mikarama 1 million karama mpiasa-panjakana zay karama ny mpiasa ohatra zany
Tananarivo na mpampianatra iny rabe mitombo karama zegny. Anefa coût de vie amindreo tany tsy mitovy. Satria Tananarivo anao 10 000 mpampianatra igny olo araiky fa mahavelo mihitsy andra araiky. Misy amby baba mpampianatra Tananarivo. Fa mpampianatra Diego, mpampianatra Rosobe 75 000, 200 000 tsy mampizy andra araiky. Tsisy ambaba isany tafiditra amin'ny kolokolo. Karaha zay mpiasa-panjakana jiaby. Dia amin'izay fotoana zay, ny province manapaka izao ny karama mpiasa-panjakana fagnentana amin'ny fiainana aty amin'ny province misy zahay. Zay le avantage. Mbala maro ampisopiso fa tsy de lava loatra vidéo tsy tratran'ny sasany. Fa marobe le avantagentsika amin'ny état fédéral. Ke oza mbala mitogna atsika isika fa agnatin'ny lalagna atsika amizao fotoagna zao amin'ny resaka état fédéral zegny agnatin'ny lalagna tsara ambony voan'ny colonel Mikael toagna atsika jiaby amin'ny région. Saotra tompoko.